Alomerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny famtinana ny lesona fahavalo isika amin'ity anio ity mirary ny soa indrindra mandrakariva ho anao izay manaraka izao fandarana izao ary inona fa nianatra impito ihany koa ianao mety n'izany tsika anio kanefa mialohan'izany dia hivavaka-tsika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola nomena an'izao fotoana izao indray ahafahanay mamidina ny lesona ianarana nandritra an'iny herinandro iny. Tompo ampianaro izahay ary tao mahay ampiatra ny lesona mba ho hitantaratra ihany koa fa nandray ny hafatra avy aminao izahay no sady ho fifaliana ho anay ny mizara ny fahasoavanao amin'ny hafa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika moa, lesona fahavalo dia manao hoe mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana. Mamita ny iraka amin'ireo mila fanampiana. Ny tsenjery dia amin'ny Matio 5:20 manao hoe dia hamaly ny mpanjaka ka hanao amin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Nandritra iny herinandro iny ny foto-kevitra anankiray ao amin'ny Baiboly dia ny fiahiana manokana amin'ireo izay mila fanampiana ary izany no tena nodinitsika betsaka tokoa. Resaka momba n'izany manko i Kristy, resaka momba ny mahantra, ny marary, ny vahiny, ny mpitondra tena, ny kamboty izay vonjon'olona tsy tokony hisy izy ireo raha ny tena marina ao anatin'ny tontolo tonga lafatra. Mazava ho azy anefa fa tsy miaina ao anatin'ny tontolo tonga lafatra tokoa manko isika ankehitriny. Amin'izao taonjato faha 120 izao dia mbola misy olona mitovitovy amin'ny olona niaina tamin'ny andron'ny Baiboly. Tsara ary no mitadidy ary ihany koa mampiatra an'ireo torolalana izay ampianaran'ny tenin'Andriamanitra mba hanamahivanana ny enta-mavesatra ireny olona ireny. Anatin'ny nandritra ny herinandro ity dia nijery lafin-dravatra telo lehibe isika dia ny hoe ahoana moa izany ny fikarakarana an'ireo sahirana, ahoana ny naovana azy ireny, inona ny ohatra nomen'i Kristy hoentina nampiana azy ireny. Misy ihany koa ireo lazaina hoe cas particulier na hoe raharaha manokana mahakasika an'ireo olona mila fanampiana ary ihany koa inona ireo tena fototra iorenana tokony handrisika antsika hanampy an'ireo olona ireo. Voalohany dia ny hoe naman'ny sahirana. Ny Lioka 5:5 dia mitantara ny tantaran'ireo lehilahy izay nitondra ny namany anankiray ao amin'i Jesosy mba hositraniny tamin'ny marary ny paralisisy izy io. Hitantsika tao anatin'izany fa tsy kivy ireo naman'ireo manoloana ny fahasahiranana raha tsy maintsy mamaky ny tafitranony mihitsy manko izy ireo mba hitondra azy eo amin'i Jesosy dia nanao an'izany mihitsy izy ireo. Nanana fotoana izy hanamboarana ny simba taty aoriana. Rehefa nanasitrana an'ilay lehilahy Jesosy dia tsy ny finoany no resahany fa ny finoan'izy ireo izy. Izany hoe tsy izy irery fa ireo ilay nitondra anazy ihany koa. Naniry ny hositrana ny namany sy hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna manko izy ireo mba tsy ho sahirana intsony ary rehefa nandre momba an'i Jesosy izy ireo dia nino fa afaka manao fahagagana tokoa Jesosy ka nanao zavatra avy hatrany izy ireo. Izany hoe rehefa fantatsika ary fa sahirana ny ray amin'ireo namantsika, inona izany no tokony ataontsika? Mazava ho azy fa tsy maintsy manao an'izay rehetra azontsika tokoa isika mba hanomezana an'izay ilainy. Mila mandroso kely anefa isika, tsy maintsy mitondra azy eo amin'i Jesosy isika izay tsy afaka manampy azy fotsiny fa manome azy koa ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'izany dingan'izany dia nasaina isika mba hakatahaka an'i Jesosy. Ahoana no nitondran'i Jesosy ny sahirana? Ny fomba hamonjena fanahin'i Kristy no an'ny mahomby indrindra. Nifangaro tamin'ny olona manko Kristy mba hanao soa azy ireo, nanehoany ny fahangoram-pony, nanamaivana azy ireo ary nahazo ny fitokiny. Dia avy eo izay vao niteny hoe manaraha. Misy dingana telo izany hita taratra rehefa voaboasintsika izany. Voalohany te hanao soa azy izy ireo. Te hanao soa hoe mila manokana, mila mitokana ary manokana akaiky kokoa azy ireo an'ireo fahasahiranana isika mba hatakatra ny filany sy halala.
ny fomba entina hanampiana azy ireo. Faharoa dia le hoe maneho fiaraha-miory amin'izy ireo izy, izany hoe tsy maintsy mahazo ny fitokisan'izy ireo isika amin'ny fanehoana sarika sy fiaraha-miory aminy amin'ny zavatra rehetra iainany. Fahatelo dia nanome an'izay ilain'izy ireo izy, izany hoe tsy maintsy manampy azy ireo amin'ny fomba mivaingana sika, hita taratra izany, ary amin'ny halehibeny fahafahantsika mihitsy koa na andaniantsika fotoana na vola na harena mihitsy izany mba hahafahantsika manome izay rehetra ilainy. Fahaefatra dia nahazo ny fitokisan'izy ireo izy, izany hoe rehefa hitany fa tena miahy izy ireo amin'izay izy dia matoky misy ny fahatokisana. Dia avy eo fahadimy dia nilaza izy hoe manaraha. Faran'izany dia tsy maintsy mampahafantatra azy ireo an'i Jesosy izy. Misy lazaintsika hoe cas particulier kely nefa mahakasika an'ireo olona ireo izay ilazana manokana an'ireo mpitso-ponenana sy ny mpifindra monina. Fony mbola kely Jesosy dia niaina an'izany. Tsy maintsy nandositra ny taniny niaraka tamin'ny fianakaviany izy mba hamonjy ny ainy. Dia Jesosy izany dia mpifindra monina izy io, mpifindra monina sahirana ihany koa. Na dia tsy misy fihetsehana fahobe, nisy olona narivony avy amin'ny firenena anankiray mankany amin'ny firenena iray hafa aza tamin'izany fotoana izany dia tena misy mpitso-ponenana sy mpifindra monina tokoa. Misy tonga mpitso-ponenana tany Israely toa ny Italy, ny sasany tsy maintsy niala noho ny antony samihafa toa ny Davida, ny Elimeleka sy ny Naomi. Ireo karazan'olona ireo dia findra monina mandrakariva. Sarotra mifindra monina, indrindra hoe avy any amin'ny tany izay efa nahazatra anao ho any amin'ny tany hafa, indrindra raha tsy hainao mihitsy ihany koa ilay fiteny, sarotra koa indraindray ny manampy azy ireny na miombina fihetseham-po aminy mihitsy azy. Samihafa manko ny fomba, ny kolontsaina, amin'ny endriny, ny fiteny, ny fady ihany koa samihafa dia matahotra ny sokatra ny olona. Izany hoe mitaky ezaka manokana avy amintsika izany mba hanampiana azy ireo. Mety mila fanampiana manokana mihoatra noho izay azontsika ara izy ireo, saingy afaka miara-miasa amin'ireo fikambanana fanampiana amin'ny maha olona isika ka hanokana fotoanantsika sy ny fananantsika ho azy ireny. Resahana ihany koa ary ireo mijaly, tsy misy sakana ny fijaliana. Miantraika ny mahantra sy ny manan-karena, ny manam-pahaizana sy ny tsy mahalala na lahy io na vavy. Ny manan-karena dia mijaly noho ny fahaketrahana, ny mahantra dia mijaly noho ny hanohanana. Ny olon-drehetra dia mety hiara-ny loza ampifamoivoizana ihany koa, na koa hoe voan'ny aretina, na koa hoe namoy havana ihany koa. Ary eto izahay dia hanampy azy ireo toa an'i Jesosy dia tsy maintsy manantona an'ireo mijaly isika, matakatra an'izay ilainy ary manome azy ireo ny fanampiana tsara indrindra. Na dia tiantsika aza ny ahalalàn'izy ireo sy hanaiky an'i Jesosy dia tsy tokony hanakana ny fanompoantsika izany amin'ny fanampiana azy ireo. Dia mety hahalala bebe kokoa momba an'i Jesosy izy ireo na tsy maninona izany. Tsy maintsy manampy azy ireo isika, ninona fanapahan-kevina, na hanaiky an'i Jesosy izy na tsy hanaiky an'i Jesosy izy itsika izany dia tsy maintsy manampy azy ireo mandrakariva. Na dia nanasitrana olona narivony azy Jesosy dia vitsy ihany ange nanaraka anazy kanefa tsy nasaka anazy, tsy hanohy ny fanampiana sy ny hanasitrana ny olona izay efa toritory sy mijaly ny mety ho fanapahan-kevitra ireo olona ireo. Dia inona moa no manosika an'izany dia noho ny fitiavana ihany. Fantatsika fa tsy tokony hijanona mihitsy izany, tsy tokony hajanona satria ny malahelo dia ao aminareo mandrakariva hozy izy ary afaka manao soa aminy ianareo na oviana na oviana. Izany no tokony anontaniantsika ny tenantsika hoe nahoana no manampy azy ireo isika, satria tia azy ireo isika tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika. Tokony hanosika antsika haneho hatsara-panahy amin'ny hafa ny fitiavana. Ny fitiavana manko dia mandrava ny sakana rehetra izay mety hisakana antsika, tsy hanantona an'ireo sahirana, tsy hiompihetsepo aminy ary hanampy azy ireo amin'ny fomba rehetra izay azontsika atao. Zava-dehibe indrindra izany rehefa
dia nampivonjy ny mpiara-monina manokana izay mety tsy mitovy amintsika isika amin'ny resaka fivavahana na amin'ny resaka fomba amam-panao sy fomba fiainana. Rehefa manantona azy ireo amin'ny fikasana hanampy azy ireo isika dia tokony hivavaka amin'Andriamanitra mba hanampy antsika hita ny fomba tsara indrindra anaovana an'izany, hanampy antsika aneo ny fitiavantsika izy ho namana aminy, hanampy azy eo ary hitarika azy ireo ho eo amin'i Jesosy. Ity am-pamaranana dia ity soratry Madamo White ity ny amaranantsika azy, manao hoe tokony hanararoatra ny fahafahana rehetra isika mba handray anjara amin'ny fahasambaran'ny mpiara-belona amintsika, amin'ny fizarana ny fitiavantsika azy ireo. Ny teny fahaino fahatsaram-panahy, ny fijery feno fangorahana, ny fanehoana fankasitrahana dia toy ny kapoaka misy rano mangatsiaka ho an'ny mangetaheta, indrindra amin'ireo olona izay manirery sy ory. Ny teny fampaherezana, ny fanehoana hatsaram-panahy dia afaka manampy amin'ny fanamaivanana ny enta-mavesatra eo amin'ny soroka maro efa sasatra. Ny fahafoizan-tena, ny tena fahasambarana, tsy maintsy miaina eo ambanin'ny famirapiratany fitiavan'Andriamanitra isika, fitahiana ho an'izao tontolo izao isika amin'izay. Dia mba ao aminao tokoa anie izany rahalahy sy anam-pahavisany, aoka ho loharanom-pitahiana ho an'ny hafa koa isika, ary ihany koa ny fitiavan'i Kristy nanosika antsika hanao an'izany. Vavaka isika, misaotra anao izay ray hony amin'izany lesona nomenao anay nandritra ny herinandro, izay mampianatra anay tokoa ny hiraka izay tokony ataonay eo amin'ny ny olona rehetra izay manodidina anay tena mila fanampiana. Tompo ampianaro izahay mba ho zatra anao an'izany, ho fomba fiainanay mihitsy ny manampy sy mizara ary ny mampiantrano, satria fantatray fa ianao no mitarika anay. Ianao ihany koa no naniraka anay mba hitondra azy ireny eo aminao, ka ampianaro izahay hanana fanoloran-tena feno sy mba hanokana fotoana ihany koa ny amin'izany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotr'i Jesosy isan'andro.